Ny fampanekina ny mpitondra fanjakana sy ny ambaratonga pahefana ny hevitra tapaky ny mpanao sinisy ny sorodalana niaraka amin'ny komity mpanaramaso ny fampiarana ny sorodalana no olana goavana hoy Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore avy amin'ny UDRC nambarany ihany koa fa tsy vonona ny iroso amin'ny fifidianana ny mpanao politika malagasy. CSC moa zany dia mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra. Zavatra saparanay zao be dia be ny hevitra mivoaka tamin'ny alalan'ireo mpandray anjara amin'ny fanaovana sonia ny tondrozotra, kanefa tsy tantaratra akory ny fomba ampiaran'ireo ka ny olona zany mipetraka eo anivon'io andro kenaraka io, ny olona dia ahoana ny fomba ampanekena ny mpitondra fanjakana ny ambaratonga rehetra zay tapaky ny mpanao sonia ny tondrozotra, satria mbola tsy hita mangasary kory zany ary amin'ny feo etsy roa dia fahatsabany azy to tsy misy vonona anatanteraka an'izy akory. Atao sahala amin'ny tsy tia ny sinny fifidiana zany ny ankolafo samy hafa fahitana azy.